Miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any. Misaotra antsika mbola mizana eto amin'ny Ako Info ary manasa antsika anaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Anaraka fifidianana isika rahampitso fa 4 ny volana Novambra 2024. Azo atao hoe tantara mana tantara ty zavatra ty ary ijanona amin'ny tantarany Madagasikara, zany hoe anamafy ireo tantara izay efa niainan'ny Madagasikara tany aloha ao anatin'ny bokyny raharaham-pirenena malagasy. Ialako siny aty amboalohany aho satria mety hiverimberina resaka tantara, zay ny zavatra fantako, zay zavatra haiko ka tsy maintsy raisiko amin'ny angle na tantara zany zay zavatra misy, zay raha misy eo Madagasikara satria ireo zavatra rehetra reo amin'ny tantara generaly dia ny zavatra nisy omaly ihany no iainantsika anio ary mbola iainantsika rahampitso. Ny antony anao fanjanahary an'ireo zavatra reo mba ianaran'ny olombelona manarina. Fa sainga ny fanarenana zavatra tsy dia hain'ny olombelona loatra, sarotra ataony io zavatra io satria tia mikomplike fiainana ny olombelona na zavatra mora de mora raha ny tokony anarenana an'izay zavatra zay. Ity ataoko hoe manatantara izy ity satria horaisitsika hoe amin'ny génération 2000 ity zavatra iray mianjady a Madagasikara ty no tena azo atao hoe manatantara satria raha zavatra manatantara dia efa nisy ny ainan'ny Madagasikara tany aloha, tany amin'ny taonjato marobe tany aloha be tany satria nanomboka nidiran'ireo vahiny zay tsy tompo tanàna, tsy tompo toerana, tsy tompon'ny Madagasikara dia efa nanomboka ny tantara amin'ny maha Madagasikara zay tsy tena zay moa ny tena anaran'ny Madagasikara. Ny malagasy radio koa dia zay ihany koa ny anaran'ireo olona tompo tany tao amin'io toerana Madagasikara io. Niditra ny arabo zao mahatonga amin'ny teny hoe ilay tantara efa nisy teo nanomboka nidiran'ireo vahiny teo Madagasikara no miverina nindray amin'izao fotoana izao satria ny tantara tompoka isaky ny 100 taona dia tsy maintsy miverina iny zavatra nisy anankiray iny satria mihodina ilay boribory tany, mihodina ilay tany dia rehefa mihodina izy dia tsy maintsy miverina amin'ilay toerana niverena nanombohan'ny voalohany iny ihany ka tsy maintsy miverina foana zavatra nisy. Tamin'ny voalohany niditra tao Madagasikara, maro mantsy aloha ny tantara tsy fantatra atsika, maro ny tantara tsy ampianarina atsika, fa ny frantsay tsara aloha mampahafantatra, frantsay efa tonga talohan'ny arabo. Saingy ny arabo no nipetraka niparitaka nanerana ny Madagasikara voalohany ary namorona ny asa arabaritra, zany hoe fifanakaloza vahoaka natao andeva natakalo, fitaovam-piadiana natakalo harena. Zany hoe zavatra misy amin'izao io efa nisy io tany amin'ny taonjato tany aloha be tany. Nanaraka an'izay kosa ny anglisy. I Madagasikara farany tanàna zay mahasarika ny frantsay indrindra eto ambonin'ny tany. Na ho alainao ny Niger na dia misy resaka titanium, uranium, zay zavatra manandanja indrindra ilaina eto ambonin'ny tany amin'ireo firenena afrikana ireo mbola tsy manahirana ny Frantsa zany raha very aminy. Fa i Madagasikara kosa toerana izay efa tsy fohiny na sari-piaro ny frantsay hatr'izay. Matetika matsika miteny foana hoe sari-piaro amin'ny Madagasikara i Frantsa fa tsy fantatsika hoe inona ny antony. Noho ny fitiavany any Madagasikara ve sa noho ny traité de Berlin ve mahatonga ny Frantsa tena sari-piaro Madagasikara? Tsy izay fa Madagasikara, i Frantsa dia efa teo Madagasikara taloha lavitra ny arabo. Efa nisy frantsay tao. Ary raha tafiditra ny arabo tafiditra ny Portugaly ny portugais dia efa nahita sambon'ireo frantsay simba vaky, zany hoe efa nisy debrina sambo frantsay efa hita niparitaka tao Madagasikara. Zay midika fa ny frantsay efa tao alohan'ny arabo, fa ny arabo no namorona tiapiditra n'ilay finoana silambo na naparitaka ny foko noforonon'izy ireo ny métissage nataony arabo manerana ny Madagasikara ary nanaparitaka ny karazana foko ny foroporonina satria na ny finoana silamo mbala mizarazara ihany koa ny foroporonina tao daholo ireo finoana rehetrarehetra, ny fitenin'ny malagasy ny sorona taminy, ny fomba malagasy ny sorona taminy, ny fomba n'arabo napetraka tao. Zay aloha ny voalohany.
de fa napisy olana kely teo amin'ny arabo tamin'ireny zanatany nalain'ny arabo zay azon'ny Frantsa ireny de fa nisy ny olana kely anankiray io niditra ihany koa ny Britanika zay fa nafantatra tany amin'ny traité de Berlin hoe any Frantsa i Madagasikara saingy noho ny fiadian'ireo firenena matanjaka ireo ny Madagasikara satria Madagasikara dia niala ny soron-janahary tamin'ireo firenena maro misy ny antony na ny soranazy misaraka amin'ireo firenena maro ireo. Tsy hiditra am'le resaka aloha za androany hoe avy tao Madagasikara fety ambony rehetra sa inona ny antony tena nan'ny soran-janahary any Madagasikara tamin'ny plaque tectonique de nafindrany toerana hafa. Inona lay le hoe saha adana izay niavian'ireo arabo niavian'ireo européenne tao Madagasikara. Efa nolazaiko koa zavatra zay fa any manaraka any miditra tsapiriany kosa miditra tsapiriany kokoa mikasika an'izay fa tsy zay aloha ny resahana androany. Fa ny zavatra tiako tenena ho resahana androany dia io problème io olana misy a Madagasikara io de fa niainan'ny Madagasikara tany aloha. Izao atsika mbola tafiditra amin'ny ère de Verseau. Mbola ao anatiny tsika zany hoe mihodinkodina ao anatiny ivoaka ao anatin'ity ère izay iainantsika tia hiditra ao amin'ny ère de Verseau zany hoe misy 2 ans misy roa taona le ère de Verseau zay vao tena tafiditra ao anatiny isika. Avy amin'izany mahatonga andreo mifisavoritahana ireo européenne rehetra ireo satria ny civilisation européenne de ho tapitra ao anatin'ity ère anankiray ity mitovy amin'ireo civilisation rehetra zay nifanesy teo. Nisy ny civilisation Atlantide, nisy ny civilisation égyptienne, nisy ny civilisation grecque zay tapitra ihany koa dia na teo ihany koa ny civilisation ny romana zay tapitra. Natanjaka daholo ireo civilisation nivezivezy ireo rehetra reo natanjaka daholo fa ary mbola natanjaka lavitra noho ity civilisation na tena maherisetra tia dia ny civilisation européenne. Ary efa nisy io niainana taloha tany amin'ireny Sodoma sy Gomora tantarainao anatin'ny baiboly ireny na de tsy tena zay ny tena anarany ireo olana ara politika ara spirituel ara fivavahana dia efa niainana ireo taloha. Ary mbola miverina isika am'izao satria ivoaka anatin'ity ère iainantsika ity ka hiditra ao anatin'ny ère vaovao izay ampitsahatra ny civilisation européenne. Ary ny civilisation européenne dia izay zavatra mifanarakaraka aminy de miala daholo rehetrarehetra. Anatin'izany ty savoritaka misy ao Madagasikara tia mikasika n'ity fifidianana ity satria maro ny tsy manaika maro ihany koa nefa no mivazizotra anao an'le fifidianana izay hatao ihany izy rapitso dia na isika zany ianao hoe dana mandeha mifidy fa ataovy vaty fotsy ranoray no atao ao na hanao an'izay tsika na tsy andatsabato tsika na tsy andeha hifidy tsika zany hoe fa fantatsika zany hoe amboletra lay izy ka na hifidy tsika na tsy hifidy de fa fantatra hatrany amboalohany hoe tsy maintsy ho candidat iray ihany no ho voafidy eo. Matoa efa napetrany daholo mikasika ny tenany mikasika ny antokony rehetrarehetra mameno ny antoko maromaro ambaratonga maromaro ao Madagasikara ao amin'ireo fitondranareo na ao amin'ny CENI na ao amin'iza na ao amin'iza nefa feno. Misy le resaka hoe convocation hoe any Londres misy miaramila ny polisy ny Interpol efa nisy tonga tao Madagasikara efa ray volana zay. Misy antokona mpanaramaso efa tonga tao Madagasikara saingy misy ny havan'ireo izay manana contrôle feno Madagasikara no nanakana manafina ireo rehetrareo tsy ho fantatry ny malagasy. Tsy teny hoe iza no samborin'ireo polisy ny Interpol izay normalement tsy manana alalana hiditra ao Madagasikara ambotra na iza satria normalement raha manaraka ny tantara tompoko dia tsy afaka hitsabaka amin'ny Madagasikara i Angleterre na i Britanika na inona zavatra ataona tsy afaka hitsangana amin'io izy satria i Madagasikara dia zanatany frantsay na misy aza ny traité
européenne na traité de Berlin na traité inona zao traité hoentinareo ivoaka eo any Frantsa i Madagasikara tsy afaka hitsabaka am'izany ny Britanika na andefa ny miaramila na polisy Interpol izy tsy afaka hitsabaka an'izay fa raha hanafatra izy dia iverina indray le ady na tonga nanteny teo hoe ilay olana nisy tany aloha ihany no miverina dia ny nidirany arabo na nandevo any Madagasikara. Inona moa mahatonga na manandevo miteny miresaka hoe manandevo io traité nataony Madagasikara amin'ny pays arabo io mampiasa ireo mpiasa malagasy any amin'ny tanin'ny arabo izay misy maro tsy mandray karama, misy maro maty, misy maro olana tsiditra am'izay fa efa iarahantsika mahafantatra izay ihany ane tompoko ny zavatra nisy tany aloha ny fanaovana ny fanarahana arabola tamin'ny fanjakana malagasy ny fanarahany arabo tamin'ny fanjakana malagasy ity ny vidianako an'ireto olona reto na fitaovam-pianadina nomena anazy na zavatra tsy de misy mystique misy pantalon misy ceinture misy fanaka rojo bracelet zay no ny fanakalozana nomena zaza madinika zaza virjiny vehivavy zaza lahy matanjaka zay no alefa normalement reo olona reo tokony mahazo karama fa amin'ny arabo rehefa ianao miditra ao amin'ny finoana silamo moramora ny traité mahazo anao traitement mahazo anao fa rehefa tsy tafiditra ao anao de mitovy amin'ny andevo rehetrarehetra ny fitondrananao na hiteny arabo anao na tsy teny arabo anao raha vao tsy mitovy amin'ny fenitra maneran-tany ny karama na ny traitement mahazo an'le olona de fanandevozana zay na iza ny laza hoe tsy mitovy zany fanandevozana moderne angambany so de mba zay ny azokazotsika kokoa miditra indray ny anglisy ny britanika io raha romivos io romivos any amin'ny Gamfield io dia mitovy tamin'ilay tantara ny adian'ny Frantsany tamin'ny Britanika mitovy tsy afaka hitsabaka amin'ny raharahany Madagasikara any Britanika raha ny tena manaraka lalàna iraisam-pirenena raha tena manaraka ny tantara koloniala fa efa tsy nifankahazo foana Britanika sy Frantsa hatr'izay tsy nifankahazo ireo ny ady noho ny fiadinany Madagasikara na tonga ny Britanika nanome ny sisisistandy manodidina ny Madagasikara ny soron'izy ireo Maurice sy ny tariny nalain'izy ireo alainay reto de menay anareo Madagasikara raha zay ny tena mamparary ny sainareo Madagasikara tsy foiny Frantsa efa niadivan'izy ireo ka mbola mitohizaka ankehitriny anisany nametrahany Frantsa olona izay nomeny zom-pirenena tsy zavatra anankiray tsy nandalo tao an-tsain'ny malagasy de manaraka ny raharaham-pirenena rehefa nanome valisoa ny Frantsa ny olona anankiray ao Madagasikara nazahoany tombotsoa tombobaritra de omeny nationalité omeny mizaka ny zom-pirenena izy mihitsy ny manome azy saingy ny tsy hitovizany malagasy Madagasikara sy Frantsa na iza anao na président anao na filoha anao na mpanjaka anao na iza anao tsy maintsy manaraka ny lalam-panorenana tsy maintsy manaraka ny lalàna rehetra zany hoe raha ianao omena zom-pirenena de tsy maintsy mametraka aloha ianao fangatahana fizakanao le zom-pirenena izay no mahatonga ny rehetrarehetra miteny hoe ny candidat Andry Nirina Rajoelina nangataka na tiany Andry Nirina Rajoelina na tsy tiany efa ny fanaran'izy ireo tany aloha be tany talohany nanaovany an'le raha 2009 ny zom-pirenena misy olona anankiray Ranarivelo izay anisany nahazo ihany koa nahazo nomena maimam-pona ny zom-pirenena malagasy satria nazahoany Frantsay anisany tombontsoa maro tamin'ny resaka fivarotana satroka vita amin'ny penjy izay nomena maimam-pona anazy ny zom-pirenena satria nanome tombobarotra maro any Madagasikara izy raha nisany ny raharaha 7 nanonganana ny ravalomanana iny izay tena tsy zaka ny Frantsay satria anisan'ny olona ny tenir tête any Frantsa anisan'ny olona nasana nova ny vola malagasy hitondra ny ariary ny ala tamin'le FMG anisany saika nanova ny fenitra rehetra na resaka sekoly fianarana na resaka fiteny na resaka rehetrarehetra tao Madagasikara ka nahatonga ny Frantsa
naniraka ny olony izay nety ny raha ny tao hoe anongana haingana satria ameran'le tany malalany. Rehefa azo ny tia de nomena azy ny nationalité. Tsy izy no nangataka fa ny frantsay no nanome. Fa na hanome frantsay tsy maintsy manaraka ny zay zavatra pitsopitso ny tsirairay arahiny rehetrarehetra. Amin'io zany na iza anao na iza raha voaresaka lalàna, raha resaka loi mitovy daholo amin'ny Frantsa. Zany hoe tsy maintsy mametraka an'iny ianao fa zany hoe fametrahanao le fangatahana ataonao kosa tsy andeha lahatra ho mitovy amin'le sarangabe bahoaka ianao. Fa vita iny de tonga dia any amin'ny ministra ny raharambahiny sy ny ministra no nanome azy an'iny dia izay toyiny tao toyiny de iny izy ny afaka iny. Ny zavatra nisy tao aoriana nanondrana kely ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tamin'ny fitakinany Ilze Pars de nisy zavatra madinidinika zay nataony ka nahatonga n'ilay fitsipahana fitokisana tamin'ny Frantsa. Zany hoe tsy manana fahatokisana amin'ny tsony zany ny Frantsa ankehitriny ka tia metraka olona vaovao atokisan'ny Frantsa izay ao andamosin'ny Frantsa. Mety amin'ireo candidat ireo misy ny olona tiany Frantsa apetraka ao anatin'ireo candidat ireo. Kosa nefany dia mbola te hametraka ny ngasy Ravalomanana izay tsy zaka ny Frantsa ka mahatonga ny Frantsa sady misitona ny Andry Rajoelina, misitona ty amin'ny candidat midina an-dalambe mandra-pahitany hoe iza no apetraka. Saingy amin'izao fotoana zao na handadilady handeha hatramin'ny lohany raha ny frantsay na ny européenne na ny britanika efa hivoaka efa hiditra amin'ny aire de verseau tsika, tsisy afaka ataony tsony. Ny zavatra nataony Janahary, ny zava-boaharin'ny Janahary, ireo créateurs de l'univers ireo de tsy afaka tsabahany olombelona, tsy afaka sakanany olombelona na manana bombe nucléaire na manana fitaovam-piadiana nucléaire zay tena raitra de raitra izy tsy nisy nanana an'izany fitaovam-piadiana raitra de raitra resaka nucléaire zany mihoatry ny Egypte taloha. Tsy mbola nisy nahatsangana mitovy amin'io pyramide n'Egypte io hatreto. Tsy mbola misy na de miezaka fatratra aza ny européenne tsy nahatsangana ary tsy hahatsangana mitovy amin'io nefany ina ny antony noho ireo créateur rehetrarehetra izay namboatra nyty zao tontolo izao ty planète terre iainantsika ty izay hiverina izy ireo afaka tsoatsy zay tsy afaka misy hanakana an'izay ka zao tiako iavina. Zany hoe raha tsy fetsifetsy ny malagasy amin'izao fotoana zao dia tsy ho tafavoaka intsony mandrakizay. Amin'izao fotoana zao malagasy no tokony manjinika, tokony mietsika. Fa raha tsy mietsika amin'io ny malagasy dia tsy ho tafavoaka mandrakizay intsony. Zao ny zavatra hita. Ity zany ity fifidianana ty na titsika na tsy titsika de tsy maintsy ho atao ary tsy maintsy ho tanteraka. Ity zavatra ty tsy maintsy ho lany izy na titsika na tsy ho titsika. Na ho ahemitra na tsy ho tanterana de tsy maintsy misy foana no lany satria efa zay ce qui était écrit. Zany hoe dans 2 ans tafiditra anatin'ny aire verseau tsika de ho fafa daholo ny rehetrarehetra. Na tianiza na tsy tianiza zany le olona lany eo de tsy maintsy hiala izy après 2 ans. Tsy maintsy hiongana automatiquement teo izy afaka rotona na tiny na tsy tiny. Tsy maintsy hiala ho voafafa ny civilisation européenne. Zay tsy midika hoe hisy orambe na hisy ouragan na hisy tsunami na tsy haiko. Fa ny asa tanan-Janahary izy ihany mahafantatra anazy. Inona moa mahatonga an'ireo firenena africaine miala? Tafala zavatra efa voasoratra zany rehetra zany. Mieritrerititsika hoe miala izy ireo fa mialokaloka ao Russe, non. Russe juste instrument fotsiny ampiasaina ahafahan'ireo olona ireo miala avy ao anatin'ny Frantsa. Fa na tiany na tsy tiany ihany koa Russe dia anisany Europa ihany koa ka anisany voaroaka miaraka amin'izay ihany koa rehefa tafiditra ao anatin'ny aire de verseau itsika. Tiako tenena amin'izany de zao. Tsika rehetra mikorapaka
tsika rehetra manao ny rehetrarehetra zay tsy ny atao fa ny zavatra manahirana amin'ny olombelona mantsy efa tsy misy fahatokisana intsony no hoe misy ve le zanahary nahary an'izao rehetrarehetra zao. Misy zanahary niazakazaka ny frantsay anakana ametraka ny olona eo izay olona safidiny nefa ny tsarakaraka ny eritreretiny tsy le olona safidiny no hipetraka eo fa olona zay farany tsy tiny de tsy hitany ny atao de lasa Madagasikara no akorotana ambony ambany na hifidy na tsy hifidy na hifidy vatofotsy na tsy hifidy vatofotsy dia efa voasoratra fa tsy maintsy ilay olona anankiray ihany no hifidy eo fa rehefa tafiditra anatin'ny hervé tsika no zay vao hiova daholo ny zavatra rehetra ary eo na tiatsika na tsy tiatsika na hanao inona na piasa fitaovam-piadiana na hanao inona de tsy maintsy hiongana ilay olona ka raha ny tena marina angambany dia leo mipiripirina mba tsy ho matimaty fahatany mba tsy ho haradratra fahatany satria resaka politika de politika ihany no ampiasaina hanalan'izay politika zay na resaka inona satria ny olona dia atao fitaovana foana hatrizay ka hatramin'izao fa tsy ilay ireo mitaky ireo any hahazo falisoany aoriana fa tsy maintsy mbola ireo olona mampiasa ireo olona ireo vahoaka madinika ireo ihany ka raha amin'ity zavatra hitantsika tia dia angamba tsaratsara amin'ity de ny fahendrena no atao de mipetraka any an-tranony rehefa tsy de hifidy marina fa misy ny teny hoe voararany lalàna ary mampigadra ny manakana olona tsy hifidy fa kosa tsy ho forsena kosa ny olona andeha hifidy ny olona manana ny matoa izy namena an'le kara-panondro manana ny safidiny izy tsy hifidy na handeha hifidy fa raha efa fantatra fa hosika ary efa fantatra fa tsy maintsy ilay olona no lany eo ampiova inona moa na de tsy andeha hifidy le olona tsy aleo hoe mipetraka any an-trano na raha andeha te hivoaboaka ny trano ihany de tsy aleo manao vato fotsy satria na hanao vato fotsy na hanao vato hofidinao ange de fantatra anao hoe zavatra efa tsy normal hatrany am-boalohany zavatra efa izay manelingelina ampidirina ponja na ampitahorina izay miteny ny zavatra marina de gadraina de tsy aleo ve zavatra fahendrenany atao de aleo mipetraka io na ho tiatsika na tsy ho tiatsika ataovy ao an-tsaina fotsiny fa tsy tafalafala fatany ireo firenena afrikana zay tafala miala amin'ny France mbola ho avy eo ny raharahany Congo sy Belgique mbola ho avy eo zany fa zataitra mbola ho avy eo ihany koa raharahany Britanika firenena miteny teny anglisy na ireo amerikana reo ivoahany reo firenena afrikana zay mipetraka zay mbola feheza gedjain'izy ireo mbola anatiny zany rehetrarehetra zany ka ahoana moa Madagasikara no tsy tafala ao amin'ny France mbola ho tafala i France saingy miankina amin'ny malagasy miankina amintsika rehetra aza manaiky ho averina ilay zavatra efa nitranga tany aloha tafiditra ny arabo avadika silamo ny rehetrarehetra mahatonga ny silamo zay tsy mifanaraka amin'ireo firenena rehetra reo nge de noho ny fitiavan-tenany silamo hoe saika hoe navadika silamo daholo ny olona eran'izao tontolo zao nefa ny malagasy taloha dia manana ny finoany manana ny fivavahany saingy novafany zany ary ny navadika silamo tonga ndray ny européenne saika ho avadika katolika daholy avadika protestante daholy nefa ny fivavahana anankiray ihany nipoiran'ireo rehetra ireo dia abrahamika de efa fantatsika fa taty aoriana raha manaraka ny tantara ny zao tontolo zao tantara ny fanadevozana fanjanahana de fantatra tsara iza zany abrahamika zany inona avy aiza ny poiran'io abrahamika izy zany teo alohan'io abrahamika io tokony fantatra zany rehetrarehetra zany ka io zavatra misy amin'izao fotoana zao io fivavahana anankitelo io abrahamika izay anatin'io abrahamika io ao daholo na ny silamo na ny jiosy na ny kretianina ao anatiny ao daholo izy anankitelo io ka izy telo io mihitsiny no anisany hiala ho tapitra ny civilisationnany rehefa militra ao anatin'ny art de verseau isika dia hiverina ho malagasy taloha ho afrikanina taloha ho afrika taloha izao tontolo izao hiverina amin'ilay fombany taloha zany hoe hiditra ny anatin'ny rasinina ka anjaran'ny malagasy no mandinika tsy ny zanahary tsy hiditra ao anatintsika hoe hibaiko na hitefatefaka atsika hoe tsy maintsy miova anao fa anjarantsika rehetra ny mandinika manana efa nomena alalana ny olo rehetra
tamin'izy fotoanany nanekeny hiditra ao an-kibony reniny. Nanekeny hiditra anatin'ny kibony reniny, natonga azy ny fehezina amin'ny alalan'ny cordon ombilical, izay la clé nanidy azy anatin'ny cordon ombilical. Izay io cordon ombilical io mbola nisy la clé ihany koa manidy azy amin'ny cordon d'argent. Rehefa tapaka io cordon d'argent izy vao tapitra ilay lalana nomenanao, zany hoe fanekenao handray décision anao manokana. Hoe manana zo isafidy ny tenako, ny safidy ny entité anankiray hiditra anatin'ny vatan'olombelona. Rehefa ny safidy izy de ny safidy ny vatana anankiray hoe ity vatana anankiray ity nidirako, ity ny anaranao hoetiko, dia nofatorana amin'ilay cordon ombilical amin'ny reniny izy. Rehefa tafavoaka izy nifatotra amin'ny cordon d'argent. Izay rehefa tapaka ny cordon d'argent, tapaka teo ny fifanarahana nataony Zanahary tamin'izy ho tonga tetỳ tany hamita adidy. Ka izay tsy misy zavatra atsika atao raha tsy atsika rery ihany no afaka mandidy, afaka manapaka hoe zao ny zavatra ataoko, fa ny manipitsipy ihany ny azonay atao satria maromaro ihany ny fianarana izay natao, maromaro ny fandalinana, fanadihadiana izay natao mikasika ireo rehetrarehetra reo tamin'ny fianarana izay nianarana, ka manipy ny azonay atao ka fahendrena tompoko raha tsy fidy sisy olo afaka hamono anao na ikendanao amin'izany. Fa rehefa fantatro hoe efa zao zavatra izy aza mandeha mifidy. Raha tokony andeha hivoaka atao fatifotsy, satria na hifidy anao na tsy fidy anao, halabato efa nisy foana hatr'izay, doublon efa nisy foana hatr'izay, tsy voizao, tsy voasambana io, efa nisy an'io foana hatr'izay tao Madagasikara. Ary izy nampianatra an'io fa dian'ny mpanjanaka no nampianatra an'io ho an'ny malagasy koa. Izay angamba ny azoko ho tenenina, fa zany hoe zao zany ny conclusion dia afaka roa taona hiditra aire de verseau tsika de ho tapitra zao rehetra zao, ka mandinika isika malagasy ary mandraisa fanapahan-kevitra ho anao na anao hanaraka an'ity système corrompu iainantsika ty, na hanaraka ny système izay maholo ny Zanahary ianao. Ilay moresahana atao mila fantatra tsara hoe Zanahary, fa tsy hoe mazanak'Andriamanitra anao, zanak'Andriana, zavatra samihafa zany. Zay fa manjary lava loatra dia manome fotoananao indray manaraka ho resantsika le resaka izay tokony ho resahako androany dia zay zany azoko tenenina. Tsisy afaka anometsiny izay olona tsy fiditsika, tsisy afaka anometsiny izay andatsabatsitsika, tsisy afaka anometsiny izay andatsaka vatofotsitsika, fa efa voasoratra zao rehetra zao, efa niainan'ny malagasy zao rehetra zao, fa antsika rehetra no tokony tompony safidy. Misaotra antsika nanaraka hatrabolongatra amin'ny farany. Manome fotoananao indray manaraka. Veloma tompoko.